Fiadananao, ny tantarantsika amin'io dia mitondra lohateny hoe raha mbola mieritreritra ianao fa mahatanjaka ahavonjy ny tenanao. Indray andro nisy lehilahy iray mpiambina eny amoron-dranomasina ny asany. Nahita lehilahy nilentika tao anaty rano izy. Nandrosina nanona teo amoron-dranomasina ilay mpiambina. Tsy maika akory hamonjy an'ilay olona. Nitangorona ny olona nikika mafy, niantsoantso an'ilay mpiambina mba hamonjy an'ilay olona sahirana mafy dia mafy ao anaty rano io. Nandroso tsikelikely tao anaty rano ilay mpiambina, tsy niala tamin'ilay lehilahy mihitsy ny masony. Tsy nampikiropaka azy nikika ampijery, fa tamin'ny farany rehefa tena niletika ilay olona tao anaty rano, iny izy no nilomany mafy dia mafy, nosaboriny ilay olona ary noentiny teny amoron-dranomasina. Rehefa avy nandrora rano sy nikohaka ilay olona dia nahatsiaro tena tsikelikely amin'izay. Saingy izao, raha tokony nodokafana ilay mpiambina dia vao maika atezitra mafy tamin'ilay mpiambina ny olona rehetra izay nijery teo. Nolazain'izy ireo hoe tsy tena olona kanosy, efa hitanao izao fa niletika izy, koa maninona ianao tsy niazakazaka aingana diny meloa. Nanana faharetana tsara ilay mpiambina, nanazava hoe hitanareo tsara fa sady vaventy izy no mavesatra. Izany efa kely, raha maikamaika tany am-piandohana dia miady mafy izy ary azo antoka fa niara niletsika izay roalahy satria izy niezaka namonjy ny tenany dia tsy ho afaka namonjy azy aho. Fa rehefa tsy nanana herintsony izy dia tsy afa-nihetsika firy intsony tao anaty rano dia afaka namonjy azy amin'izay aho. Tahaka izany koa no manjoantsika rehefa mandalo fisedrana. Matetika isika dia miady amin'ny herin'ny tenantsika, mandra-pahatsiananantsika hery intsony, mitomany mandra-pahatsiananantsika hery hitomany intsony raha toa ka tokony mametraka fotsiny ny tenantsika eo am-pelantanan'i Jesosy. Manankina amin'ny zava-misy ary mametraka ny fahatokisantsika tanteraka ao aminy ary miditra an-tsehatra ny tompo ao anatin'izany. Petera 2:5-7 dia milaza amintsika hoe ary ampetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Na ny Salamo 7:30-5 ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Ao amin'ny evanjelin'i Matteo 4:1-20 ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo, na izay sotronareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va ary ny tena noho ny fitafiana. Mahatokisany Jesosy omeo azy ny fiainanareo fa tsy haneniny ianareo. Mifanohitra amin'izany azy, hotahiny ianareo ary hitoetra anaty fitsaharana. Ny tompo anie hitahy ianareo.